mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika ary afaka tratra ity sabotsy faharoa ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny Petera faharoa na ny epistily faharoa nosoratan'ny Petera. Petera faharoa toko voalohany, Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toepanahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay nianjontsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika io teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny fonareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Ray Masino, manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity volana novambra ity moa dia mikasika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no lohahevitra. Resahantsika omaly hoe ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty sy Titosy no ahitana ny ity voambolana hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra na ECBA ity betsaka indrindra. 5:10 miverina 9 nalatsaka kely. Ny ampahany kosa dia ato amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly, nosoratan'i Petera, izay eto am-piaratanantsika amin'ity toko voalohany ity dia indroa, intelo miverina ilay teny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy tena mitovy araka resantsika ny hoe fampiasan'i Paoly na dia mitovy ara ilay voambolana dia tsy mitovy ny heviny ny ampiasan'i Paoly azy sy ny ampiasan'ny Petera azy. Malalaka be raha teo ny hevitry ny teny hoe ECBA na ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa raha tsorina izay iombonan'izy ireo kosa nefa dia izao, raha tsorina teny hoe lay ECBA lay toetra hoe Andriamanitra ny voalohany eo amin'ny fiainako. Andriamanitra ny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra teny hoe Andriamanitra ny voalohany. Ny an'Andriamanitra ny maika eo amin'ny fiainako, ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-dehibe amiko, ny fanajana sy ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra izay ny voalohany. Raha ohatra ka jerena ny fakany teny hoe ECBA. Fa ity eto am-piaratantsika ity moa dia miresaka manokana fampahirezana ny mpino, fitaomana ny mpino. Andininy 15 dia hoy Petera manao hoe koa amin'izany na koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo. Raha dika tsaratsara koa dia izao hoe aoka kosa ary ianareo. Rehefa avy nitanisa ny andininy fahatelo hatramin'ny fahefatra izay vakintsika teo hoe satria Andriamanitra nanome antsika hery izay ahafahantsika mivelona, miaina, manohitra ny ratsy, ary satria isika efa afaka amin'ny afa nandositra tamin'ny fahalitoana izao rehetra izao dia izao noho izany kosa dia izao aoka ary isika hiezaka, aoka ary isika hiezaka mafy arak'izay azontsika atao. I Petera, kristianina miezaka mafy arak'izay azony atao satria efa nohamasinina, satria efa nohamarinina, satria efa nomen'Andriamanitra herim-panahy dia tokony miezaka mafy arak'izay tratrany heriny. 15. Lay hoe miezaka mafy moa fantatsika fa ho antsika protestanta voadila tamin'ny 30 teo oktobra teo ny fahatsiarovatsika ny nahaterahan'ny protestantisme, izay tsy de tena nametrahan'ny protestanta manokana ny mahazava-dehibe ny asa na ny fiezahana.
efa nazavantsika fa ny fiezahana eto dia tsy hoe tsy fiezahana manohitra ny fampianaran'ny Lutera akory, satria Lutera de mazava tsara hoe tsy ny fiezahantsika, tsy ny asa ataontsika no hanamarinana antsika fa ny finoantsika. Jakoba de mitebana hoe na inona lazainao de zao ny finoanao de mila asehonao amin'ny asa. Tsy mety hoe za mino nefa tsy miasa, hoy Jakoba. Lay asa tiany resahana eo dia tsy lay asa miteraka famonjena akory, fa lay asa zay ateraka lay finoana. Ny finoana zany de miteraka asa hotsika teo, ary zay lay ezaka izay. Ny finoana nazahoantsika fanamarinana, ny fanamarinana eo amin'ny tompo, fanamarinana amam-pino antsika, fa izao io finoantsika koa de miteraka asa, ary zay mahatonga ny Petera eto miteny hoe samia am'izay ary nareo miezaka miafa am'izay. Satria nahoana? Satria efa voavela heloka, satria efa nandray fahasoavana, satria efa nohamarininy tompo, dia mila miezaka mafy. La ezaka ataontsika io zany tsy ezaka mahavonjaka antsika intsony, fa ezaka nateraka ny famonjena ny raisina, satria efa voavonjy, satria voavela heloka, satria isika mba ny fahasoavana de zao miezaka mafy am'izay isika. Tsy mitovy zany niezaky ny olona mbola tsy nandray tsy ao amin'ny tompo, sy niezaky ny olona zay efa ao amin'ny tompo, niezaky ny olona zay efa ao amin'ny tompo, niezaky ny fiangonana, niezaky ny olona voavela heloka. Io asain'ny Petera ataontsika mafy arak'izay tratra io hoe mieza mafy ary. Asa ry manahoana ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy any? Manahoana ny fijerintsika ny ataon'ny mpino eto Madagasikara? Moa ve tena miezaka mafy tokoa ve? Ohatra hoe tokoa raha mijerintsika ataovy hoe amin'ny lafin'ny fiainam-panahy fiangonana, mba firy isan-jaton'ny kristianina re ny tena miezaka mafy arak'izay tratrany, araka io tenin'ny Petera io, amina famonjena fotoam-pivavahana, amina fanaovana didy, amina famangina ny olona, amina fifampahirezana, satria no efa navela heloka. Matetika ny olona tsy nahatsiaro famelan-keloka no imenomenona ny aminy hoe tezaka lava de vola lava, tsy nahatsiaro ny menon'ny tompo azy izy zany. Dia aza manaiky sotonina reny ianao hoe ato totra ny vola foana, to ezaka foana, totra ny fitadiavana foana, satria tsy tena mahatsiaro lay fitahian'Andriamanitra izy, tsy tena mahatsiaro lay nitenen'ny Petera amin'ny andininy fahatelo efa nomen'ny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy an'Andriamanitra. Satria efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra de tokony miezaka mafy ary isika. Fa matontsika tsy miezaka mafy de satria tsy natsiaro ho nandray. Na nandray fa tsy de izara. Fa raha tena tsapanao fa nandray tamin'Andriamanitra ianao, raha tena tsapanao fa nahavotan'ny tompo tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ianao, raha tena tsapanao lay famelan-keloka nataon'ny tompo maimaiponao anao, raha tena tsapanao lay fahasoavana, de tsy miahotra ianao amin'ity tenin'ny Petera ity hoe miezaka mafy. Tsy miahotra ianao manaraka ny tenin'ny Paoly amin'ilay hoe miazakazaka mafy, na tanteraka ny azakazaka. Fa matetika hotsika teo hoe memenitsika indraindray tohatra ny vola foana nao am-piangonana, tohatra ny rakitra be de be, asa mety misy zany tokoa anga. Fa zao fahafilony zay men'ny tompo tokoa moa nefa reny raha tena jerena amin'itony tenin'ny Petera itony manao hoe nomenanao an'ireny zavatra rehetra. So heverinao fa tonga ho azy eo aminao zavatra eo aminao io. Fa nga moa so heverinao hoe ianao rery miasa eto amin'ity tany ity sanatria be de be nge ny olona miasa e. Raha sendra mandeha amin'iny Anosy be iny ianao ataovy amin'ny 2 maraina na amin'ny 3 maraina de efa feno olona eny Anosy be amin'ny 3 maraina mitatitra poireau, mitatitra voninkazo, mitatitra manga, mitatitra voankazo isan-karazany amin'ny 3 maraina de efa feno olona eny. Amin'iny mandeha mifoha maraina amin'iny ataovy eo amin'iny tsara lalàna fivarotana legioma iny de efa feno olona amin'ny 5 maraina efa feno petsena. De aza mieritreritra isika rehefa koa malala hoe tsika miasa mafy, fa misy olona miasa mafy lavitra noho isika azy. Fa zao mety tsy nahazo ny fitahinany tahinantsika akory ary izy. Tsy hoe satria tsika asa niezaka be ve, marina mety nianatra be tokoa, fa misy nianatra be koa any fa tsy tonga tahaka anao.
mety hoe niasa be ko ngamba za nge tompo niasa be niaritory nanao supplémentaire be de be ny zavatra nataoko fa misy olona manao lavitra no ianao any misy olona any manosika sarety manompoka amin'ny tsenan'Andravoahangy tsenana mandeha makany Andravoahangy ianao tsenan'Andravoahangy larobia fa amy 6 alina de efa misy olona mandeha mitatitra entana ao amidy any Andravoahangy miaraka miaraka amin'iny sarety tanany feno de tsy miasa ve izy tena miasa izy fa izao mety ho faly amin'iny asany iny izy mazava ho azy fa ianao raha amy lafiny materiel andresantsika fotsiny de izao manana fitahina lavitra no zany ngamba ny maro de tsy afaka hiteny mana hoe tompo za tahaka zao satria niasa mafy satria fetsy satria zao fa zao satria tahin'Andriamanitra ianao de zao dahoara hiezaka mafy hiezaka mafy io no teneniny Petery io lay matoa teny hoe hiezaka mafy dia amy teny grika ianareo mihitsy ny lazainy eo ary le izy tsy ezaka andre mandeha ezaka maharitra epikore gesate lay matoa teny na fitanyzany azy moa satria amin'ny deuxième personne de pluriel la izy epikoregeo zay lay verbe epikoregeo lay teny hoe epikoregeo dia nazahoana ny teny hoe choral avy amin'io nazahoana ny teny hoe choral epikoregeo nazahoana ny teny hoe choral nazahoana ny teny hoe cœur nazahoana ny teny hoe corrège na corrégeo nazahoana ny teny hoe cœur zany hoe lay miezaka mafy de oharina amin'ny chef de cœur oharina amin'ny olona mpanao chorégraphie na chef de cœur rehefa mijery olona manao lay chorégraphie anao dia lay chorégraphe lay mpitarika an'lay chorégraphie iny zany dia olona zay mijery ny atsipiriany mihitsy amreo cœur reo amreo chorégraphe reo na amreo mpihira reo mijery ny atsipiriany ny akanjo ny satrony ny fitafiny ny fijorony ny fietsiny zay le hoe zay le resahany eto hoe epikoregeo zany hoe tena ny heriny manontolo ny sainy manontolo ny finiavany manontolo mba hahatonga lay chorégraphie eto tsara ary rehefa mivoaka tsara lay chorégraphie dia lay olona mpitarika azy zay le hoe miezaka mafy miezaka amin'ny atsipiriany heriny manontolo mihitsy zay le epikoregeo miezaka amin'ny heriny manontolo mihitsy re afako move mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ary isika ka hiteny raha manoloana ny titeniny Petery ty hoe samy miezaka mafy de raha ametra-panontaniana ny tompo ary move tena marina eo anatrehan'ny tompo ianao ny tena hoe za tompo tena niezaka mafy tam'izany fanomponanao zany angamba ny valiny angambaiko angamba ny valiny tena nisy tsy vita nisy tsy tanteraka mampatsiaro ny toritenin'ny pasteur Velijaonina hoe endrety akeliny de vita endrety akeliny de vita re afako amin'izao ataotsika hoe herinandro vao manomboka izao herinandro mifaran'izao dia tiany tompo ametra-panontaniana amy tenantsika isika niezaka ve isika nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma sabotsy anio niezaka ve isika afa-po tamy fiezahantsika ve isika tam'izay asa nataon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra atsika zay mety ho nolaitsika tamin'ity herinandro ity fa niezaka ve isika fa ny faharoa zay asehony ity taratasy ny soatany Petery ity de zao izy manao hoe satria niezaka mafy ianareo miezah mafy ianareo ka iaino na asehoy ny finoanareo ao anatin'ilay ezaka zany hoe miezaka ianao de miezaka ampinoana miezaka ianao fa tsy miezaka amin'ny heriny tenanao fa miezaka amin'ny finoana tsy averan'ilay finoana tsy ezaka ianao zany tsy hoe miezaka am'zay eo am-pelatananao fa miezaka matoky ny heriny finoana ianao o Petera de zao ary amin'ny ezaka teraky ny finoana eo de hoe Petera hoe misy zavatra fito ateraky io finoana io rehefa miezaka mafy ianao miezaka arak'izay tratry ny herinao ka hitafianao ny finoana no ampiasainao de reto zavatra fito reto Petera no ateraky zany voalohany de zao anjary anana fahatsara-toetra ianao eto moa no tenen'ny Paoly hoe tenen'ny Petera hoe fahatanjahan-tsaina fa
malaza azy ihany ny fahatanjahan-tsaina fa raha tena jery ilay izy dia fahatsaran-toetra, fahatsaran-toetra, lay fahaiza mitondra tena, zay ny tena izy. Ny finoana zany zay rehefa miezaka mafy isika amin'ny finoana de zao hiariary eny amin'ny fiainantsika eny lay fitondratena mendrika, manjary lasa manana toetra tsara. Ny teny frantsay moa de mahadika azy hoe bonne conduite, lasa manana toetra mendrika ianao satria ianao miezaka no ny herin'Andriamanitra de tonga ho azy ao anatinao lay bonne conduite. Zay le mahatonga Martin Luther manao hoe ny fahamasinana de ateraky lay epikuregeo, zany hoe ny fahamasinana de zao ateraky lay fiezahana, lay bonne conduite, lay fiezahantsika io de miteraka fahatsara-toetra eo amin'ny fiainantsika. Ny fahatsara-toetra zany marina fa no amarinina isika, marina fa amin'ny asan'ny fanamasina, saingy zao misy ezaka ataotsika amin'ny finoana mahatonga atsika ho tsara toetra, mahatonga atsika ho mahay mitondra tena tsara. Fa ny vokatra faharoa hoy Paoly dia hoy Petera de zao fahalalana, fahalalana rehefa ao anatiny ny fahatanjahan-tsainao na ny fahaizanao, ny fiezahanao hitondra tena tsara de zao miteraka koa nefa ny fahalalana, gnosis, fahalalana, fahalalana an'Andriamanitra io. Itsika de miresaka mandrakarivany hoe anankiray am'izay maha protestanta amin'ny protestanta, ny protestanta de olona nitezaina heritreritra ary mahafinaritra ny indrindra ny testamenta vaovao dia tena mampianatra ny olona isaina ny fivavahana kristianina, de fivavahana mampahiratra ny sain'ny olona, tsy fivavahana tsy anjery, tsy fivavahana atao routine, tsy fivavahana atao fombafomba, indrindra ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao fivavahana manaitra anao heritreritra, fivavahana manaitra anao hamakafaka, fivavahana manaitra anao hamantatra ny dikany na le vavaka ataonao azy, tsy vavaka bily vavaka zay ataonao inona ny dikan'ilay vavaka, nahoana ianao no mitanisa an'iny amin'Andriamanitra, satria manoloana an'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao de tsy afaky ny anao tsy anjery, fa fantatro ny zavatra angatahanao, fantatro ny dikany zavatra ataonao. Zay mahatonga Paoly miteny manao za ange mivavaka am-panahy, mivavaka an-tsainy, fa tsy hoe mivavaka amin'ny vava ihany fa mivavaka zay amin'ny saiko, amin'ny foko, amin'ny fanahiko no ivavahako zany, dia manao zava-dehibe ny fahafantarana, ny fahazava-tsaina, ny fahalalana isika. Fa ny fahatelo de zao, ny toetra fahatelo ateraky ny fiezahana, ateraky ny finoana de zao ny fifehezantena, ny fifehezantena. Petera de amin'io hoe fahononam-po fa fifehezantena, fahaizanao mifehy tena, teny frantsay na ampiasany teny hoe maîtrise de soi, fifehezantena, voafehinao ny tenanao, tsy olona ataotsika hoe mora sen-daotra, tsy olona mora menjera, tsy olona mora mahafehy ny tenany, mahafantatra ny fetrany, mahafantatra ny mety aminy, mahafehy teny eo anoloanany sakafo, mahafehy teny eo anoloanany fandaminana ny fotoanany, mahafehy teny eo anatrehan'ny asa, mahafehy teny eo anatrehan'ny Facebook, mahafehy teny eo anatrehan'ny lafin-javatra amin'ny vakam-panahy, amin'ny filana isan-karazany, mahafehy tena. Ny fiezahanao amin'ny finoana ny mahatonga anao manana fifehezantena. Fa ny fahaefatra dia hoy ihany Petera manao hoe ny fahononam-pony de mahatonga faharetana. Ateraky ny finoana fahaefatra de zao, ateraky ny fiezahana amin'ny finoana fahaefatra de zao ny faharetana, fikirizana, faharetana. Marina fa le faharetana eo tsy hoe tsy fiovana ihany, mahadika azy ihany le hoe tsy fiovana ny teny grika, fa ndraindray raha mahadika azy kokoa le teny frantsay hoe résilience, zany hoe tena ao anatin'ny sarotra, ao anatin'ny zavatra mangirifiry de mahajoro, ao anatin'ny zavatra zay ataotsika hoe le finoana zany mahatonga anao mahajoro, mahatonga anao maharitra sy miaritra, satria ny fanarahana ny tompo misy zavatra tsy maintsy aretana, misy zavatra tsy maintsy aretanao, dia ny fiezahanao mahatonga anao manana an'izany toe-panahy zany. Ny olona tsy mezaka, ny olona tsy mpino de zao, ny olona kely finoana de zao tsy mba manam-paharetana izy,
ny ao an-tsainy de zao io ve ho vita, zany ve ho tratra, zany ve ho azo, io ve ho totosa, satria izy tsy manam-pinoana, tsy mana faharetana de zao refesiny amin'ny tsy faharetany, refesiny amin'ny tsy fahafoizany, ho zay daholo ny olona rehetra. Satria ao anatin'ny fony eo efa tsy mahafoy izy, ao anatin'ny fony eo tsy manam-paharetana izy, ao anatin'ny fony eo tsy vonona niezaka izy de zao jereny am'zay solomason'izay daholo ny olona rehetra, de zao rehefa zay solomason'izay nijeriny rehetra zao manao hoe sy io ve ho vita e, io ve ho tanteraka e, io ve ho tratra e, satria zay nijereny azy. Fa raha miaraka amin'ny olona manana miezaka amin'ny finoana ianao, dia le olona mpiezaka amin'ny finoana reny, le olona miasa mafy reny, de zay olona rehetra jereny de zao miezaka mafy avokoa, satria ny solomaso ijereny azy de ny solomason'ny fahadiovam-pony izy miezaka mafy, ary dia jereny amin'iny ny olona de hoe reto miezaka be daholo koa. Andray mahatonga ny hoe rehefa mahita mpitandrina ianao na mpitarika ianao de zao mahita an'lay mpitandrana miezaka mandeha lavitra be de ahoana ary ito pastera ito, fa nahoana ary ny pastera koa mafy be foana le asany pastera koa atao daholo ty rehetra ty, satria izy ao anatin'le fiezahana mafy, dia ny fieritreretan'ny olona rehetra ho zay ohatr' azy zay daholo, hoe miezaka mafy avokoa. Fieritreretany hoe reo olona rehetra entiny reo dia jereny am'le solomason'lay hoe manana faharetana ohatr' azy. Anefa zay ny tokony ho izy ny mpino de zao tokony manana faharetana satria tsy faharetan'ny olombelona fa faharetana teraky ny finoana. Dia ny fahaenina dia ny fahadimy dia ilay tenenin'ny lay lohahevitra hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io le hoe sebeazy andresantsika omaly hoe raha tena jerena de zao fiainam-bavaka io, amin'ny ampiasan'ny Petera azy fiainam-bavaka io na fifikirana amin'Andriamanitra. Lay faharetana de mahatonga fifikirana amin'Andriamanitra. Le toe-panahy araka an'Andriamanitra resan'ny Petera eto izao fifikirana amin'Andriamanitra, fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny finoana no mahatonga antsika mifikitra amin'Andriamanitra. Vokatry ny finoana fahadimy eto de zao fifikirana amin'Andriamanitra. Ahoana moa nanao faharetana raha tsy mifikitra amin'Andriamanitra ianao? Ary ny fahaenina de zao fitiavana ny rahalahy, fitiavana amin'ny mpiray fiangonana, fitiavana amin'ny mpiara-mivavaka, ny olona mifikitra amin'Andriamanitra, miezaka ao anatin'ny finoana, ka olona manana fitondran-tena, fahalalana, fifehezan-tena, faharetana, fifikirana amin'Andriamanitra de zao manjary teraka ao anatiny ny fitiava-namana. Ny finoana no miteraka ny fitiava-namana. Ary ny farany indrindra ny fahafito dia iteneniny manao hoe ary ny fitiavana ny rahalahy de fitiavana ny olona rehetra. Lay hoe olona rehetra io dia raha mamaky ianao de nataony Soramandry fa raha tena jerena dia agape le matoa-teny eo, le fitiavanao zany manjary mahatonga agape. Ny finoana izay ambaran'ny Petera, amin'ny Petera zany, amin'ny teolojian'ny Petera, tsy mitovy amin'ny Paoly tsika eto zany, fa amin'ny teolojian'ny Petera de zao ny finoana izay iainana de miafara any amin'ny fitiavana. Ny finoana de miafara, ny finoana de miteraka ny fahadiovam-pitondran-tena, miteraka fahalalana, miteraka fifehezan-tena, miteraka faharetana, miteraka fiainam-bavaka, miteraka fitiava-namana ary miteraka ny agape. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny saotro masina zay manazava aminay fa efa nohamarinina zay, efa nohamasinina zay, efa novidin'ny zanakao tamin'ny rano zay, novidinao tamin'ny rano zanakao, ary efa nomenao ny hery mety mijoro vavolombelona, efa noafahanao ary efa notehirizinao de tao aminao kosa ezaka mafy amin'ny finoana ka anana fitondran-tena mendrika, anana fahafantarana sy fahalalana anao. Ho vavolombelony ny fifehezan-tena sy ny faharetana, ho vavolombelony ny vavaka, fitiavam-bavaka sy ny fitiava-namana, ary ho vavolombelony fitiavana. De tehirizay Tompo am'izao herinandro farana izao, mba ho eo ambany fahasoavanao. Misaotra ny am'izay nomenao anay tamin'ity herinandro ty, ary raha manadino zay ny mankasitraka anao de mamela anay Tompo, fa ataovy manana fiainam-panahy mahay misaotra, mahay mankasitraka, mahatsiaro fa
mandray. Ary raha manadio ny miezaka mafy koa fa mifanjana, mitaraindava, mimonomonina de mamelana i Tompo. Fa ataovy ety anatinay ny mahatsiaro fa afaka manome zahay, afaka miezaka zay satria ianao nefa niezaka talohanay. Ianao nefa nanome mialoha zay ahafahanay manome. De omeo anay ny fifalian'ny mpanome am'izay rehetra atao. Omeo anay ny fifalian'ny mpiazakazaka ao aminao. Omeo anay ny fifalian'ny olona faly ao aminao satria olon-kandalo zahay. Olona zay mbola ho tsaraina, olona zay mbola iona aminao Andriamanitra. De ataovy madio ny fonay, iomana mandrakariva isan'andro amin'ny fihaonana aminao. De manjaka ato am-ponay Jesosy. Amen.